Alleluia. Faly mahitatsika tsiraray avindray amin'ity androny ity a. Manona ny fihedanan'ny tompo aminao a, izay tonga eto androany a, izay manatrika amin'ny alalan'ny tambazotra ihany koa na manatrika amin'ny vantany zany a, na mety amin'izay fotoana hafa mety ahafahanao a mandray an'izao afatra izao. Faly am'laza aminao androany fa manana anjara eto indray ianao. Laza izay le namanao faly am'laza aminao efa manana anjara indray ianao androany. Yeny ary. Sotra ny tompontsika mbola tafahoana eto indray anio a, ary tafahoana isika, dia hozy izy Paul miresaka ho an'ny Korintiana hoe raha mivory ianareo dia tsy mivory ho amin'ny tsara fa mivory ho amin'ny ratsy, fa ho antsika kosa izay tonga eto androany a dia mivory ho amin'ny tsara isika fa tsy mivory ho amin'ny ratsy. Amen. Korintiana fahiny dia nanarin'i Paul satria rehefa mivory zareo dia misy adalahy, misy fitsitokotokona, misy fifanaratsiana, misy fifampifosafosana, nefa fiaraha-miangona tsy fony izy rehetrarehetra. Tsy mahita ohatr'izany ve ianao eo fiaraha-monina? Tonga foana izy tonga foana izy, fa io samy manana ny ekipany dia samy manana ny partenerany, fa ianao rehefa tonga eto androany dia mivory ho amin'ny tsara. Amen. Ampahirezy indray le namanao mivory ho amin'ny tsara tsika hoe aloha ao tsara mihitsy tsika vao hanomboka. Eny ary andao tsika maki teny anio Luka 2:12 no andeha ho jerentsika androany. Luka 2:12 dia avakitsika nandeha ny 5:30 katramin'ny 7:30. Toy izao mivaky ny teny ary amin'ny anaran'i Jesosy tompontsika. Aoka isikina ny valahanareo dia irehitra ny jironareo. Ary aoka ianareo tahaka ny olona izay miandry ny tompony. Raha mody avy amin'ny fampakaram-bady izy, ka noho ny tonga sy mandondona izy, dia voany miaraka amin'izay. Sambatra amin'ny mpanompo izay ho hitan'ny tompony miambina raha avy izy. Lazaiko aminareo marina tokoa fa isikina ny tompony dia ampipetraka azy hinana dia ho afaka hanompo azy. Dia mipita kely tsika ery ambanimbany eo amin'ny 1:50. Fa nahiniko mihitsy hoe toko anankiray no vakina izy mba ho azonao hoe mifampitohy ny afatra izany. 1:7 no nomboantsika azy. Tonga ny mpiafo ety ambonin'ny tany aho, ka manao ahoana ny faniriko mba hirehetany zany sady. Ary manana batisa anaovana batisay aho, ka manao ahoana ny fahoriko ambara-pataterahany. Ataonareo fa tonga hanome fihavanana ambonin'ny tany aho, tsy aho izao aminareo, fa fampisarahana. Fa hatramin'izao dia izy 5 misara-tsaina ao an-trano iray, ny 3 hanohitra ny 2, ary ny 2 hanohitra ny 3. Isara-tsaina ireo, ka ny ray hanohitra ny zanany lahy, ary ny zanakalahy hanohitra ny rainy. Ny reny hanohitra ny zanany vavy, ary ny zanakavavy hanohitra ny reniny. Ny rafozam-bavy hanohitra ny vinantovavy, ary ny vinantovavy hanohitra ny rafozan'ny vavy. Ary ny Timoty 2:2 no vaketsika fanampin'izay. Timoty 2:2 andiny 7 sy ny 4. Toy izao mivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Miarah miaritra ny mafiamika ianao
tahaka ny miaramila tsara ny Kristy Jesosy. Ny miaramila manafika dia tsy mba misy maningo tena amin'ny raharan'izao fiainan'izao mba hafaly izay efa nifidy azy ho miaramila. Amen. Ireo teny anaky telo ireo no fampisarantsika amin'ity andro anio ity. Ny teny izay novaketsika dia miresaka ny fiandrasana ny fiaven'ny tompo. Atao ambokany Lioka 2:20. Ny zavatra izay tokony ho ataon'ny olona izay ampiandrasana ny tompo. Ny Timoty 2 ihany koa dia manome ny toem-panahy sy ny toem-po sy ny fomba fitondran-tena ny olona izay atao hoe miandry ny fiaven'ny tompony. Ny teboka voalohany izay tiako resana aminao androany dia tsy ny olona rehetra no hatratra ny fiaven'ny tompo. Ary tsy ny olona rehetra no andova hiditra amin'ilay fampakaram-bady izay lazainy ny soratra masina fa izay efa voafity, izay efa voantso. Misy sélection ao anatin'ilay izy, misy fiantsoana ao anatin'ilay izy. Maro no antsoina ao izy fa vitsy no hofidiana. Ary ao anatin'ilay hofidiana dia misy préparation, misy toe-panahy, misy toe-po izay tediavin'Andriamanitra. Fa tsy hoe nofidiana fotsiny dia mipetraka amin'izao. Ny atao hoe fiantsoana dia ny fitoriana ny filazantsara. Ny afatry Jesosy Kristy dia zao hoe mandehana ianareo amin'izao tontolo izao dia torio amin'ny olona ny filazantsara. Zay mino sy atao batisy no vonjena, zay rehetra tsy mety mino no omelohana kosa. Ao anatin'ny tontolo izay fanompoana n'Andriamanitra dia misy fiantsoan'Andriamanitra amin'ny alalan'ny filazantsara. Filazantsara izay torian'ny mpanompo ny isan-karazany, torian'ny karazana olona maro samihafa. Ny filazantsara dia ny fiantsonan'ny olona hoe misy fampakaram-bady izay hatrehany. Ny filazantsara dia fiantsonan'ny olona hoe tsy maharitra mandrakizay io fiainanao io. Fa mandalo isika eto anivon'ity zao tontolo izao ity. Hozy izy Mosesy niresaka hoe 70 na 80 taona raha farany izay mateza. Voafetra ny fiainantsika raha mahatonga an'izany ary. Misy sasany 520 dia tapitra, misy sasany 520 dia tapitra, misy sasany 530, 70, 50 tapitra. Ary ny filazantsara dia filazana aminao fa voafetra ny fitoeranao eto amin'ity zao tontolo izao ity. Ary raha ohatra ka tsapanao zany afoian'ny fiainantsika izany, voagnana kely no nandalo ny fahazazana, ny lalao teny atokotany, samy matsiaro ny karazana kilalao izay nylaloviny. Sasany lalao kanety, sasany nanao tsibato, sasany lalao tantara, sasany miresaka mivato kely dia ahoana kia, dia inona kia ny asandria. Zao ianao efa milalao tokatrano, zao ianao efa ao anatin'ny tokatrano nitaiza zazakely nefa taloha ianao nitaiza saribakoly. Dika zany mandalo ny fiainana, mandalo zava-misy rehetrarehetra. Ary raha ohatra ka tsy henontsika ny antso ny Kristy Jesosy izay milaza aminao fa tsy eto ambonin'ny tany ny fanorenana ny fiainana, fa zava-poana ity mandalo ity, famserana ity mandalo ity. Raha tsy henonao izay appel izay dia tahaka ny nandaninao sy tsy nahitanao akory, vetivety ihany ny fiainana izay nandalo. Dia tahaka n'izay ihany koa ny hoavy. Vetivety eo ianao dia nanambady, vetivety eo ianao dia manan-jafy kely. Tsy hitahitanao akory le izy dia lany ny kredi anao, tsisy intsony. Dia fa hiatrika fahafatesana amin'izay rehefa avy eo. Nanao inona nandritra izay androm-piainana izay. Androany ny filazantsara dia mbola miresaka amintsika fa zava-poana daholo ny fiainan'olombelona, tahaka ny ahitra ny filazan'ny tenin'Andriamanitra azy. Androany izy eny an-tsaha, rapitso izy any am-patana.
tsy hay le rapitso na rapitso tokoa na afaka herinandro na afaka ray volana na afaka 10 taona fa izany ny fahatsapan'ny olombelona tsararay avy hoe nandalo ny fahazazany, nandalo ny fahatanorany, nandalo ny fahalebiazany, nandalo ny fahanterany. Tsisy zavatra mipetraka na dia ray akory azy. Androany mbola te hiresaka aminao fa misy fanasana lehibe izay tiany Jesosy anasana ny olombelona, dia tsy nafa ny fampakaram-bady aza anakondry, dia tsy nafa ny famonjena, fa tsy ny olona rehetra no andova azany. Ny vaovao tsara dia misy la izy, ny vaovao ratsy tsy ny olona rehetra ny andova azy. Fa ny olona izay matsapa ny asan'i Kristy ao anatin'ny fony, izay mandray ny fitiavan'i Kristy. Ny fitiavan'i Kristy dia ny fanomanany anao an'izay ho avy tsara sy mahafinaritra izay. Ny fanomanany ho anao ho an'izany. Fa ny contrepartie kosa ao anatin'ilay izy dia tsy maintsy mafoy an'le kely tsisy dikany mandalo eto ianao. Mazava ho azy fa tsy ny olona rehetra ny voninanao amin'izany. Fa ny olona izay matsapa ihany hoe tena kely tsisy dikany marina ty ampelantanako ity. Hozy izy fanoharana izay nilaza ao Matteo 7:10 ny fanjakan'ny lanitra dia tahak'izao, tahaky ny olona nahita arenana fenina tao anatin'ny tany, dia namidy ny fananany rehetra, namidy ny lay kely vetivety tsy maharitra. Hozy izy ny afatra nomeny rahalahy tiana tamin'ny alarobia hoe ny fahoriana kely maivana vetivety, zay le fiainana eto ambonin'ny tany, maivana vetivety. Dia natakalo an'le voninahitra tsy hita maso izay maharitra mandrak'izay. Fa tsy ny olona rehetra ny anaiky an'izay takalo izay, fa ny olona izay apetraka Andriamanitra ao anatin'ny foniny asarobida za zavatra zany. Raha tsapanao anatin'ny fona ho any mbola misy tsy fahazona antoka ny amin'izany zavatra zany. Raha tsapanao anatin'izao afatra izao fa tena tsinotsinona tokoa ilay fiainana. Araka lazaiko teo vao viana ianao ny lalao tantara, zao efa lasa tantara ny fiainanao. Vao viana ianao nanao vola fonina bombô, zao fa vola tena izy no kirakirainao. Misy te hiverinao fahazazana. Lazaiko anao fa misy zany. Fanaovany azy hidiny ny trano dia ao izy aloha. Verina fahazazany ao izy mba tsy ho hitan'ny olona hafa fa iny ny tia manjo. Karoka le sarobakolo kely taloha izy. Te atsiarotsiaro an'le fatanorany fa efa vanim-potoana lasa tsy azo hiverenana tsony zany. Na te hiverina amin'izany ianao tsy possible tsony. Efa tsy saison an'izany tsony zao. Fa zao ny fiainana izay omenanao ankehitriny. Dia raisy ny décision izay tokony ho raisina. Hozy izy misaotra masina ny ambokin'ny Lioka 10 hoe Maria no nifidy ny anjara tsara izay tsy ho alaina amin'ny 10:42 misy an'izay. Androany raha heninao ny antson'i Kristy aloha, misafidiana ny anjara tsara izay tsy ho alaina aminao. Fiainana mandrakizay ny anarany. Fampakaram-bady azy zanak'ondry ny anarany. Azavarinany amin'ny zavatra mandalo eto amin'izao tontolo izao. Fa mandalo daholo io zavatra rehetra io. Verin'ny olona fa mahafinaritra misotro toaka, fa misotro toaka tsy fantatro hoe afriny eo ianao, marary vavony ianao, marikivy daholo ty rehetra tia. Sahirana ianao rehefa avy. Verin'ny olona fa mahafinaritra ny miaritory, mirevy, mandeha boîte de nuit. Fahazagaga raha 7 taona ianao dia efa feno rida ity masonao ity, tsy afaka mirevy intsony. Verin'ny olona fa rehefa tovolahy dia manangona sipany atao raharaha. Fahazagaga fa rehefa ela ny ela rehefa mandroso eny ny fotoana tangorona an'izao aretina rehetrarehetra, bankiropotra, fananana rehetrarehetra. Satria zao tontolo zao fiainana izao dia zay mihitsy mahafinaritra jerena. Fa fitaka daholo ny zavatra rehetrarehetra. Fitaka daholo. Zany isy fotoana nandinika zavatra anankiray mihitsy hoe tena izy ve, tena azo anteherana ve le fomba fisainan'ny olona hoe miaro ho an'ny taranaka. Miaro ho an'ny taranaka. Zany hoe miasa mafy ianao mba hanana ny taranaka ao filaminana rehefa avy eo. Fa tsy marina zany. Fa jereo daholo ny karazana olona izay namela lova ho an'ny taranany, dia jereo ankehitriny hoe aiza ho aiza ireo taranak'ireo, dia inona ny ataon'ireo taranak'ireo, fa fampitory eny amin'ny tribunal ny ataony raharaha. Dia foazy reny dadabe sy bebe maty reny, dia asay vao mijery tena zao marina ve ny tao am-ponao tamin'ny ianao niaro ho an'ny taranakao. Fa raha mbola isy ranomaso izy dia ho arotsany daholo izay azo arotsaka rehetra hoe tena raha zao ny fandehany, tena nalaoko tsy nanao ninina, tena nalaoko amin'izany. Zava-pona
zava-pona zay everin'ny olona fa azo ifikirana, ny voninahitra zay everin'ny olona fa tsara, zava-pona daholo zany. Androany filazantsara miresaka aminao, Jesosy Kristy izy no maritra. Ny fampakaram-bady ny zanak'ondry ndray androany hiala eto amin'ity zao tontolo zao ity, ny olo mbo fidiny Kristy rehetrarehetra andova lay fiainana mandrakizay dia hoe mandraka riva isika. Zany ny ambaran'ny Tesaloniana voalohany toko 4 hoe ho mandraka riva isika. Amin'izany tsy misy ranomaso, tsy misy alahelo, tsy misy nenina, tsy misy nininina intsony, fa fiainam-pifaliana eo amin'ny Kristy. Amen. Zany ny proposition mena ianao androany. Ny proposition filazantsara, tsy proposition nomezana anao fiainana tsara eto amin'izao tontolo zao. Non, mandalo zao tontolo zao. Tsy proposition anomezana anao zay ilainao eto amin'izao tontolo zao. Ampilamina ny fiainanao zay vetivety ndray mipimaso, tsia. Fa ny proposition tena atonga anao ibanjina, atonga anao hiaina fiainana miaraka amin'ny Kristy. Anjaranao ny mandray an'izany raha ohatra mbola tsy azonao antoka tsara, raha mbola tsy heninao ny fiainana nomeny Kristy anao. Amen. Zay aloha ny tapany voalohany ao anatin'ilay 4 kasika n'ity resaka ity. Ny tapany faharoa kosa amin'izay raha lasiana bavy dia fampahatongava an-tsaina atsika zanak'Andriamanitra. Satria manino, amin'ny vanim-potoantsika mandray ny famonjena dia tsy tapitra eo amin'ny fandraisana famonjena ny fiainana miaraka amin'ny Kristy. Ny tenin'Andriamanitra ny amin'ny testamenta taloha dia milaza hoe izao olona noforoniko azy ao dia noforoniko anambara fiderana ho any. Fa zasy ianao tsy natao atsika zany afatra zany, fa natao ho an'ny zanak'Israely ny testamenta taloha. Efa niresako hoe misy antony matoa natao tamin'ny teny Hebreo ny testamenta taloha ary natao tamin'ny teny Grika ny testamenta vaovao. Tsy olombelona nanapa-kevitra an'izany fa Andriamanitra mihitsy, satria ny destination ny testamenta taloha dia natao ho an'ny Israely, vahoaka n'Andriamanitra ranofo. Fa ny destination ny testamenta vaovao dia natao ho an'ny fiangonan'Andriamanitra, dia tsy fa ny vahoaka ny ara-pana. Rehefa maty Jesosy Kristy, rehefa nitsangana tamin'ny maty izy niditra tao amin'ny voninahitry ny ray, dia nomeny antom-pisiana vaovao amin'izay ny olony. Dia hozy izy milaza, ianareo tsy olona tranany intsony fa olona amin'ny Kristy Jesosy ianareo, dia inona? Zavaboary vaovao ianareo. Tsy ilay olombelona nanambara fiderana ho azy, zany nahatonga ny Israely tena nanao ezakezaka mafy mihitsy, namorona tsy nisy mihitsy amin'ny instrument de musique. Fa nisy fotoan'Andriamanitra tena nyteniny farany hoe makarentsofina ny fanenony lokanganareo, satria zay no baiko azon'izy rehetra ka izy rehetra dia sonegalina azo baiko fiderana ny ilain'Andriamanitra rahalahy. Ka tena tonga dia ataovy milamina sy mirafitra tsara io fiderana io, fa zay hony anambara fiderana ho azy hony tsika. Midera azo ny amin'ny aponga sy ny lokanga sy ny valitorofolo sy ny sisa rehetrarehetra zay manam-pofinaina rehetra ao kideran'i Jehovah, raikitra zany fa zay no ataontsika. Fa hozy Andriamanitra makaleo any faneno ny valianareo ary le fofony fanatitra nareo fa makaloiloy efa tsy zany tsony ny ilaiko. Ny zanak'Andriamanitra ny olona nateraka indray amin'ny Kristy dia manana antom-pisiana vaovao. Ozany Timoty 2:2 vaketsika teo 3 mera miaritra ny mafy amiko ry miaramila tsara ny Kristy. Ny olona andova fiainana mandrakizay dia miaramila tsara ny Kristy filazany azy. Ary miaramila tsara ny Kristy io dia zao ny ambarany teo amin'ny 5 farany jerentsika, mitady zay afaly zay niantso azy ho miaramila. Amen. Ozy izy ilay Luka 2:12 vaketsika nanomboka teo amin'ny 5:30 aoka isikina amin'ny valanareo dia hirehitra ny fanaovanjironareo. Sasy ianao tsy mitohy miaina fotsiny eto ambonin'ny tany dia miezaka manao fiainan'olombelona tsotra fa mideran'i Jesosy. Tsy natao hideran'i Jesosy zany fotsiny tsika, tsy zany ny tediavin'Andriamanitra. Andriamanitra mila miaramila tsara fa tsy mila mpidera fotsiny tsotra amin'izao sisa ankehitriny. Amen.
tsy olona miafina ao ambadikiny hoe za mandeha mivavaka, tsy olona miafina ao ambadikiny hoe za manao an'izao karazana asa izao ao am-piangonana, tsy olona miafina ao ambadikiny hoe za mamaky baiboly, za miezaka zao, fa mila olona Andriamanitra ho miara-mila tsara ny Kristy Jesosy. Amena. Zany tetiavin'Andriamanitra ary mila tonga saina isika ny amin'izany. Tsy mila mionona fotsiny tsika amin'ny état spirituel tsika kehitriny hoe za nanompo an' Jesosy, za zao taona niaraka tamin'ny Tompo. Tsy mampireare zany zavatra zany. Za isorako ny Tompo mihitsy fa sépareny mihitsy tamin'izay fomba fisainana zay, fa ny fomba fisainana ny tao amin'ny taizana ara-panahy fa iny dia zany fotsiny ny ireharehana. Ary ny anana an'izay toe-posy toe-panahy zay taloha. Hoe zay 25 ans de conversion. Zany tsy ritina fatratra. Rovina avo mba 25 ans de conversion zany. Rovina avo 15 ans zany. Tsy zany ny zava-dehibe. Fa ny zava-dehibe dia zao androany firy volana nierako tamin'i Jesosy zay, firy taona nierako tamin'i Jesosy zay. Miara-mila tsara ny Kristy mitady zay afaly azy ave. Sa olombelona velona fotsiny eto amin'izao tontolo zao. Dia miandry ny fiavian'i Kristy. Jesosy nge na andrasanao ny fiaviana tsy andrasanao ho avy izy e. So anao mihevitra fa rehefa tsy andry ianao dia tsy ho avy izy. Tonga foana izy na iandry ianao na tsy andry. Fa le toe-posy toe-panahy izay andrasany amintsika izay tia ny ainatsika mandra-piaviny. Miara-mila tsara ny Kristy. Miara-mila manafika. Miara-mila tsy manoko totoa. Miara-mila mitafy misikina. Inona ny tika misikina? Mitondra tena tsara eo anivony zao tontolo zao. Zany atao hoe misikina, tsy miboridana. Misikina. Ary mirehitra ny jironareo. Inona ny jiro mirehitra? Fanamasina. Fanamasina miara-mandeha amintsika. Fanamasina enotsika. Fanamasina ataotsika sitrapony. Maly zay na anatrika mariage. Dia melohany andeha anombohan'ilay mariage. Dia zao ny message nomen'ny Tompo manokana ao anatin'ilay izy. Za dia olona chargé de mission. Za olona tsy natao hitady zay afaly an'ireto olona ireto, fa hitady zay nafaly zay niantso aho miara-mila. Raha mitady ahy ianao hitsodrano mariazinao dia miomana fa filazantsara no voaka eo. Fa za mieritreritra mihitsy ny hoe dia ohatran'izao ny tokony ho tokantranonareo dia mifamela heloka rehefa miady aza atao tratry ny masoandro miletika ny fiadiana dia mifankatiava tsara. Dadatoanareo atsona tory an'izay. Fa tsy za, fa za vao mahazo micro dia tsisy afaty Jesosy Kristy sy ny fitiavany sy ny fidirana fiainana mandrakizay nitoriko anao. Tsisy afaty zay. Tsy mitady ahy izay afaly an'ireo oloreo na ivandravandramiko ireo oloreo na angariko ireo na nini na zay m'en-fou. Tsy tady izay afaly anao aho. Zay le anton'ilay vaky teny izay novakitsika amin'izay teo amin'ilay andiny. Heverinareo fa hitondra fiadanana, fihavanana ny aleko eto ambony tany. Tsy hitondra an'izany ny aleko eto. Tsy ampilamina ny tokantranonareo ny aleko eto. Fa hitondra sabatra, vao mainka ary ady ny vinanto vavy sy ny rafozany vavy satria manino ny ray te hiaina fotsiny. Tsy hoe te moa zany, miaina tahaka ny olombelona tsotra mitady izay asoa azy. Ny anankiray kosa miara-mila manafika mitady izay afaly izay niantso azy ho miara-mila. Amena. Zany zany te hizara hoe misy antom-pisina antsika mbola velona eto. Mijoroa vavolombelony Jesosy. Na iza faly aminao, na iza tsy faly aminao, na iza pahery anao, na iza nakivy anao. Vao misy opportunité dia mijoro miresamy olona fa zanak'Andriamanitra ianao. Fa tiany Jesosy Kristy io olona io. Zany zavatra izay ilain'ny Tompo atsika mbola velonaina eto. Fa rehefa tsy zany ny fatohan'ny saitsika dia lasa mirenireny sy mivangabao io sainao eo. Dia hitanisa problema ny ataony rara. Isaintsaina sy tsakotsako ny fahoriana ny ainanao faheny rehetrarehetra. Efa tany amin'ny 5 taona lasa le fahoriana amin'io.
fa rehefa mivangabao io saina io fronony daholo ty zavatra ty. Tamin'ny maraina naheno hira anankiray izay dia hira fiainiko izy io tamin'ny zaho mbola tena vao tanora 19 taona angamba tamin'izany. Dia izy ilay hira hoe we are the people of the Lord, we are a holy nation, a chosen generation called to show forth his praise. Zany hoe isika dia vahoakan'Andriamanitra, isika dia firenena masina nalainy ho an'ny tenantsika nambara ny fahatsarany rehetrarehetra. Dia eo anatin'ny fiainona liza dia ny zavatra tsapako ao anatin'ilay izy dia zao, zany aina fahazazana tsy dia nafinaritra be satria zany karazana olona ohatrany hoe tafahoana tamin'i Jesosy izay vao fantatro hoe aiza ho aiza misy ahy eto anivon'ity zao tontolo zao ty tany ity, ohatrany hoe tsimpon'ny tany azy zany talohan'izay fa ohatrany hoe mba miezaka maka namana dia le namana tsy tia, ohatrany hoe karazana olona rejeten'ny olona foana zany tao anatin'ny fiainako taloha. Za le karazana olona tamin'ny mbola talohan'ny conversionko zany le bebe ranomaso ampijalijalina ankizy sy sisa rehetrarehetra. Dia ny zavatra nahavariana nefa ampiainona lira hoe ohatrany tsisy tadidiko tsony, ohatrany hoe tsy nanana fiainana zany talohan'io fotoana io fa ohatrany hoe nanomboka teo zany ny fiainako dia nisy zavatra sotran'ny tompo tena nanomboka teo ny antom-pisiko rehetra dia ohatrany hoe teo avoateraka zany tena hoe fiainam-baovao, tena hoe zavaboary vaovao mihitsy. Dia naverin'ny tompo tamiko ny fiantsoana, naveriny efa maninona ny mbola eto. Ianao ihany koa izay efa manana antoka ny amin'ny fampakaram-bady zanak'ondry, tsika tsy velona ho an'ny tenantsika eto amin'ity zao tontolo zao ity, fa velona ho afaly azay nyantso antsika miaramila. Tsika tsy velona afaly ny ray aman-drenitsika ao amin'ny nofo, tsy hoe anao ny mampalahelo azy akory ianao, sanatria izany fa mila braky ao anatin'ny sainao hoe tsisy izay mahafinaritra anareo no teneniko, tsy ny fitondratena mety aminareo no hitondrako tena, fa zany efa afatry Jesosy tsy ho amin'izany isika. Za mametraka sabatra ozy izy ao anatin'ny ankohonana roa samy hafa zany afara samy zanak'Andriamanitra ianareo tokony hifampitatana menina, fa tsy rehefa miady nareo mivady dia tia mihitsy ny le lazain'i Jesosy nge nefa nareo samy zanak'Andriamanitra amin'io. Fa olona roa samy hafa zany, ny anankiray an'i Kristy, ny anankiray tsy an'i Kristy. Le anankiray an'i Kristy mitady zay afaly zay niantso azy ho miaramila, mijoro vavolombelona. Ozy rehefa manao formation couple hoe rehefa ny vadinao no mandeha amin'ny lalana tsy sitrapon'Andriamanitra, rehefa mivadinao manao asa tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra, masahianao vehivavy mijoro hoe tsy aza tsy afaka hiaraka aminao anatin'io lalana io fa tsy sitrapon'Andriamanitra io. Raha zavatra hafa dia ekeo ny vadinao amin'ny zavatra rehetra tahaka ny anekena an'i Kristy. Fa rehefa miditra amin'ny tsy sitrapon'Andriamanitra, ozy izy Petera ny resaka tamin'ny mpanapaka azy, tsara anareo raha mety eo anatrehanareo ny anaiky anareo ny oatra no Andriamanitra, fa zay tsy maintsy mitory zay efa hitanay sy renay no tenenin'ny mpanoradalana sy ny fariseo Petera, mangina aza mitory azy zany anaran'izany tsony. Ozy Petera, zay tsy maintsy mitory zay efa hitanay sy renay, na efara fahafatesana zany na efara ny fahatiantoka na inona dia hitanao ny filazantsara. Zany ny conséquence filazantsara. Satria misy olona miaramila an'i Kristy tsy nitady izay hafaly ny olona, tsy nitady izay hafaly ny tenany, fa nitady izay hafaly izay niantso azy ho miaramila. Zany ny azontsika respect ao anatrehan'ny fiarahamonina. Rehefa mijoro ianao fa zanak'Andriamanitra, rehefa tsy mivilivily hevitra ianao, rehefa zany dia izao koa, dia manaiky ianao, raha izay nitapanareo fa mety tsy maninona izany, fa za tsy afaka niditra amin'izany lalana zany. Zanak'Andriamanitra sasianao, olona andovaly lanitra tsika, vahiny sy mpivahiny atao amin'izao tontolo izao isika, mandalo, tsy aina ho rapitso, tsy aina rafakapitso, tsy aina amin'ny herinandro na amin'ny tapabolana na amin'ny roviana, fa avelao ny jironao irehetra dia avelao ny valahanao isikana, fa zay ianao ny miandry ny fiavian'i Jesosy. Tsy manao kitoto, tsy manao mandehandeha valavala, tsy mitady izay hafaly ny olona. Ny fiarahamonina tsy maintsy manao pression aminao foana, satria izay
ny fiarahamonina nge aizina no manarona azy eny ambaran'ny Isaia 7:10 indro ny aizina manarona ny tany dia ny azopito manarona ny firenena fa ahoana ny toyany aminao ny mpisahan'ny fahazavan'i Jehova. Ka raha ohatra ianao manaraka sitrapon'ny fiarahamonina dia alainao ilay fahazavan'i Jehova dia ataonao ambany vata famarina satria maninona dia finaritra ny fiarahamonina ianao. Rehefa nandeha ilay mariazy omaly dia zavatra tena henoko mihitsy na ny mpianarina ny tompo ahy ihany koa tao anatin'ilay izy dia tao anatin'ilay rahalahy nitarika misy zavatra resahany tsy mandresy lahatra azy sasany fa le inisiativa le fanapa-kevitra tena henoko tena nakasika ahy mihitsy hoe tena misaotra ny tompo nahita n'ity zavatra ity andro any mandeha le zareo zany animateur dia animateur azy dia manao an'izay izy aloha fa tonga amin'ny gâteau amin'izay afi daholo izy manaova demi-cercle eto verina ny tory filazantsara indray le rahalahy nandritra 10 minitra sa vevakady tsy raharahiny mihitsy hoe fetin'olona ny ety fa tsy filazantsara kalamanjana fa efa ao anaty fetin'olona ao mbola nasaina n'olo tena ihany ny olona oza hoe tena zay mihitsy le izy hoe brake mihitsy ny any anaty ihany tsy mitady na iza faly aminao na iza tsy faly aminao na iza pahery anao na iza anaratsy anao sy menomenona aminao sy manina tsy zany ny alehako eto tsy azo toka aminareo ny alehako eto tsy azo fanambatambazana aminareo ny alehako eto tsy anao zay afinaritra anareo ny alehako eto raha ny mahafinaritra ny olona dia alefa fotsiny le hira dia samy manao zay aniny fotsiny nafinaritra kosa le animation nety kosa le otrao tena mety le ina moa le fanaovana le dimy rindra le madisona mety tena maya fa tamin'izay fotoana izay tena hitako mihitsy hoe tena ohatran'ny tapohangarainy rano mangatsiaka vary sosoan'ny reto olona reto nomboka nisy motomoto be mihitsy nandroso teo ena sandety gâteau veranga dia zany ny resahanareo anatin'ilay izy fa natanjaka mihitsy foko tao anatiko tao hoe tena brake mihitsy le rahalahy tena fantany mihitsiny dia nomboka nitodika amin'ilay ekipany ahy dia manao t-shirt ary zareo dia le t-shirt tena tsy tadidiko tsy moa soratra ao anatin'ilay izy fa tena mijoro vavolombelona izy ao anatin'ilay zavatra zay ataony ohatrany hoe misy karazan-javatra zany hoe ty ohatrany mahazatra fa ohatrany asiany sira kely le izy dia iny sira kely iny mampiavaka dia iny vao mainka nanaitra ny foko tany anatiko tany hoe tsy tokony ho izay irery no brake ohatran'izay ny amin'ny antom-pisiny sy ny amin'ny antom-pahavelomaniko ary tsy tokony ty rahalahy ty ary matoa naseho an'ny tompo aty androany ny fisiny ty olona anankiray ity tokony isika zanak'Andriamanitra ny tahaka izany ihany koa fa rehefa zany isika dia gaga ny olona mijery antsika dia lina ny olona ny amin'ny filazantsara hoentintsika dia anontany olona hoe fa iza ho aletom-ponareo mpivavaka fantatray feno eran-tanany fa nareo ohatra ny hafa kokoa fa raha ohatra tsika manaraka ny filinina n'izao tontolo izao ny ferafitra izao tontolo izao tsy samijoro eo anivon'ny fiarahamonina fa mandeha fotsiny manaratra eny rano mitady mampiasa verset azo atao sy hafanana amin'ny olona rehetra ozasoatra masina tsika koa nge miara-miaina amin'izao tontolo izao tsika koa nge olombelona ihany tsika mety ho fatiantoka amin'ny zavatra maro isan-karazany par rapport amin'izany zavatra zany mety tsy ho avotan'ny olona ianao zao ma fa tsy dia malaza ntsony fa taloha tany 10 taona lasa tany malaza be ty tsy miditra pasan-drazany ty hitandrareo ngamba ohatrany tsy mandahitra tsora angala tsy miditra pasan-drazany aloha mba solona zavatra hafa indray aloha hitady hafa indray inona no imena sena ny reto sekta reto mantsy miseho milay tsy mandreraka tsy fa tsika efa ohatra izay tsika efa natsona ho amin'izany ozy ny tenin'Andriamanitra milaza hoe ho amin'izany ny antsona anareo andova fitahiny misy fitahina andrasantsika dia anymasontsika sy ho fotsika ny brake dia miainety isika dia zao za miara-mila an' Jesosy za mitady zay afaly an' Jesosy ary ny mafaly an' Jesosy dia ny fijoroako vavolombelon'i Kristy
Fijoroako amin'ny fitondratena tsara eo anivo zao tontolo zao izay mitondra tena ratsy. Eo anivo zao tontolo zao izay mitady fanambakana. Eo anivo zao tontolo zao izay mitady fomba maro isan-karazany azona tombony. Ary miaraka an'izany tsy mijoro vavolombelona fotsiny ako amin'ny fitondratena fa samy manambara n'ilay Jesosy eo ambavako aho. Misy olona mantsy samy mitondra tena tsara. Fa rehefa antanina izy fa manina ianao vazay fotsiny mba tiako ka. Vazay fotsiny tsy ho tery anina ngefa. Fa zasy ianao vavolombelona amin'ny Kristy. Hozy izy amin'ny bokin'ny Petera voalohany hoe aza menatra ilaza amin'ny ny antony fanantenana ao anatinareo. Aza menatra. Fa rehefa tsy menatra ianao dia izay ny atao mirehetra ny jironao. Misy fanamasina mampiteny anao. Mety alohan'ny hitenenana ianao tena mety mitelon-drora mihitsy hoe tena saika tsy tafavoaka ilay teny. Miarano alovakenda. Fa aza menatra ianao. Aza menatra mila miorina natao fona hitady izay afaly izay niantso ao miaramila. We are the people of the Lord. Vahoaka an'Andriamanitra. Tsy olombelona tsotra miaina eto tany. Mety ny vary hoaniko mitovy amin'ny varin'olombelona tsotra. Mety ny asako mitovy amin'ny asan'olombelona tsotra. Fa ny antom-besika eto ambonin'ny tany tsy mitovy amin'ireo olona ireo. Tsy mitovy amin'ireo olona ireo. Vahoaka an'Andriamanitra. Olom-bo fidin'Andriamanitra. Firenena masina. Olona nalain'Andriamanitra ho antenany. Andriamanitra mihitsy nanapa-kevitra. Terenao ny filazany ao boka Salamo. Anjely izany nilazany hoe zanako ianao. Zany no niteraka anao androany. Anjely iza ozy izy nilazany an'izany. Fa zasy ianao lazainy hoe zanako ianao. Zany no niteraka anao androany. Ndao tsika tena mivonahitra an'izany fiantsoana zany. Amen. Ndao tsika tsy anao tsinitsinina an'izany. Ndao tsika tsy hiaina fotsiny amin'izao. Ndao tsika tsy andany andro fotsiny. Ho avy indray latsinainy. Ho avy ny talata tsy manino hoe na gorobaka na tsy gorobaka. On s'en fout. Tsy raha itsika izay. Fa ndao hiaina, ndao hivelona araka izay niantsona antsika. Ndao vavolombelona ao anatin'ny ankohonanao. Rehefa misy marary ao masahi mijoro dia miresaka za hivavaka ao anao. Mety aminao ve? Tsy maninona izay valiny ao. Ny olona rehefa milatsaka izay rehefa ao anaty problema ny olona. Tsisy mahivavy zany, tsisy olona marary mahivavy zany. Daniny miresaka amin'ny marary. Za hivavaka ao anao hoe tsy isamy teny zany sektela ho sektela. Fa ny olona miteny an'izany dia mbola be vola be ny posiny. Ny olona miteny an'izany dia mbola salama tsara izy. Fa rehefa en position de faiblesse io, iny laza sektela iny, sady menamenatra ihany tsy hitan'izay atao fiare. Any ny fijoroana vavolombelona, ny fanehoana fa za miara-mila ny Kristy. Za miara-mila ny Jesosy. Za samy laza ny anaran'i Jesosy. Za samy tory ny filazany tsara aminao. Na izy ianao na izy, tsy atahorako ny autorité anao. Satria ny filazany tsara dia natao an'ny olombelona rehetra. Amen. Ireo ny afatra ho antsika amin'ity andro anio ity. Raha mbola tsy sapanao ny asan'i Kristy tanem-ponao. Raha heninao nikasika ny tamin'ity andro androany ity. Manatona azy dia raiso ny fitiavany androany. Ho antsika efa zanak'Andriamanitra, tsy olon'olom-poana isika. Miara-mila ny Kristy isika. Vahoaka an'Andriamanitra isika. Mba iresika leoleo akaikinao hoe miara-mila ny Kristy hoe ho diofanina izy raha ohatra ka mbola tsy izy ianao. Fa rehefa izy ianao tenenao amin'ny ampinoana izany miara-mila ny Kristy ahako. Amen. Raha maniry ary hivavaka aminay ianao dia tongava ary isaky ny alahady amin'ny 7 ora sasany, ny talata amin'ny 12 ora sasany, ny alarobia amin'ny 12 ora, eny Antsahamanitra 100 metatra ambanin'ny fijerena fety, trano Gribege amin'ny ankavian-dalana. Tongava soto.